vaovao tselatra mahakasika an'ilay rivodoza tseny izao raha tamin'ity alina ity zany dia mitombery hatrany ilay rivodoza ary miakatra ho forte tempête tropicale zany ny tanjakany tamin'ny sivora alina teo ary manodidididina ny any amin'ny 770 kilometatra avaratra Atsinana Sambava no misy ny Fohibeny zany izay misotra miakandrefana hatrany izy ary mahafaka hatrany amin'ny 80 kilometatra isan'ora. Ny rivotra miaraka aminy dia eo amin'ny 100 kilometatra isan'ora ary aranaka 70 kilometatra isan'ora. Manana hidra tanety rapisy maraina hatrany aloha zany ity rivotra ity raha izao fahitantsika ny misotra ny lalana izao ary manodididina ny Vohimara sy Antalahy hatrany aloha zany no tombana mety idiran'izy ity ho an'izay rapisy maraina izay. Manoloana izany rehetrarehetra zany dia mbola manan-kery hatrany ny filazana loza mitatao amin'ny faritry Viana, Savasy, Analandroko ary filazana loza manambana kosa amin'ny faritry Sofia sy Alaotra Mangoro ary ny any amin'ny faritra Atsinanana. Izay aloha ny azo ambara mahakasika an'ity rivodoza ity amin'ny 5 ora maraina indray ny vaovao manaraka.